Favaka isika rehetra tompo. Sotranao izay Jesosy noho ny habe ny fitiavanao sy ny famondram-ponao hamahananao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ary misaotranao koa izay mbola omenao ity fotoana ity hitondrana fampianarana foeto mahakasika ny fiainan'ny fiangonanao. Dia aoka ianao no hanome anay ny fahendrena rehetra tompo, ahafahanay mifampitondra, ahafahanay mifanampy amin'izay zavatra atao rehetra ho fampandrosoana ny aim-panahinay eto anatin'izao fiangonanao izao. Ka dia mampianara anay hatrany tompo fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao mavonjy no angatana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Ny fampianarantsika moa izany androany dia mikasika indrindra ny amin'ny fiainan'ny fiangonana, resaka momba ny liturjia ny tenenina sy ny atao hoe ritualy ao anatin'ny fiangonana. Ny ten'Andriamanitra moa mampianatra milaza mazava tsara hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mba fanjakan'ny fikotranana. Fa ny tohiny moa izany dia milaza izany fa hoe fanjakan'ny fiadanana, tahaka an'izay nampandehanana Jesosy n'ilay vehivavy teo mandehana soamatsara dia mandehana ny fiadanana. Dia ny fiadanana resahana eto amin'izay fotoana izay dia ilay filaminana sy firindrana zavatra rehetra ao anatin'ny fiangonana. Tsika moa izany mivavaka ao anatin'ny atao hoe fiangonana loterana malagasy na ny fiangonana loterana amin'ny ankapobeny, satria ny fampianarana iraisantsika ataontsika amin'ny fiangonana loterana dia iraisany eran-tany izany fa tsy ho antsika eto ihany. Fa ho antsika manokana aty dia amin'ny fiangonana loterana malagasy dia misy zavatra manokana ho antsika, kanefa tsara ho fantatsika ilay izy fa tsy hahatonga antsika ho tompo-trano mihino amin'ny zavatra atao rehetra ato. Dia ny horesahana androany dia mikasika ny atao hoe ny sakramentaly sy ny atao hoe sakrifisialy ao anatin'ny fiangonana. Tsy zavatra sarotra izany. Fa raha vao miresaka hoe sakramentaly isika dia ny zavatra resahana amin'izany ao anatin'ity fotoam-pivavahana ataontsika ity dia misy zavatra ampitaina amintsika izany, misy zavatra iainan'ny fiangonantsika izany nefa tsy fantatsika izany ary tsy toriana amin'ny toriteny izany fa amin'ny fomba fiainantsika ato ny mampiasa azy. Dia misy koa ny atao hoe sakrifisialy, iainantsika izany fa mety tsy fantatsika akory ny hevitry ny teny hoe misy an'izany zavatra izany, zavatra ataontsika mandritra ny fotoam-pivavahana. Ny fotoam-pivavahana dia natokana indrindra ny amin'ny hoe hihaona ny mino rehetra amin'Andriamanitra. Ny lazaina eto izany ny mino rehetra fa tsy hoe ny mino tsirairay, tsy ny fotoam-pivavahana ataonao manokana any an-tokantrano na ataonao manokana eny an-dalana, tsy izay. Fa ny imbona mino, io ilay ataon'ny soratra masina hoe ny tenan'i Kristy. Ny tenany Kristy koa moa dia misy lafiny maro koa ny ilazana azy. Misy ny tenan'i Kristy dia tsika hita maso eto izao, fa misy koa ny tenan'i Kristy miaraka amintsika fa tsy hitantsika maso nefa misy izy. Ohatrantsika izao miangona eto dia misy miangona any Quebec, misy miangona any Saint-Jean, dia ireo mitambatra rehetra ireo ataon'ny tenan'i Kristy. Izay moa mahatonga ny altara demi-cercle raha ny tena izy, fa ny antsika aty moa izany ohatran'ny hoe demi-cercle misy zorony. Dia tsara ny ahafantarantsika an'izany. Ka ao anatin'ny fiombonan'ny mino izay miara-mivavaka no anatanterahana ny atao hoe fotoam-pivavahana. Ka ao anatin'ny fotoam-pivavahana izany izay zavatra ataontsika rehetrarehetra reto iarahana, fa tsy misy maningana. Raha any amin'ny fiangonana hafa any zantrany any angamba mety misy hoe ny ray mivavaka makary, ray mivavaka makary, ray maritona. Ohatran'izany, tsy izany natao hoe ritualy na ny liturjiantsika, fa ny antsika izany izay atao eto dia iarahantsika rehetrarehetra sahala ohatran'ny hoe tena iray isika. Dia ao anatin'io tena iray io izany dia misy rite na ritualy arahana. Dia ao anatin'ilay ritualy dia misy ny atao hoe liturjia. Ny liturjia ny votoatin'ny zavatra atao anatin'ny rita anankiray.
dia ny ritoaly misy zavatra be deaibe ao. Misy ny ritoaly mikasika ny batisa, misy ny ritoaly mikasika ny fotoam-pivavahana, misy ny ritoaly mikasika ny fanasan'ny tompo. Fa ao anatin'ireny zany tsirairay misy ny atao hoe liturgia ao anatiny ao. Dia aminatiny zay zavatra zay zany ny tsara ho fantatsika mikasika ny fotoam-pivavahana. Fa izay ho resahantsika androany zany dia tsy mbola miresaka momba ny fanaka isika fa miresaka amin'ny fomba fizotro ny fotoam-pivavahana. Rehefa maneno ny lakolosy ity moa natao antsika atao anatiny aty ihany, fa raha ny tena marina ny lakolosy tsy ho antsika atao anatin'ny fiangonana raha ny fiain'ny tantaran'ny lakolosy-pivavahana io, fa natao antsika mipetraka any an-tanàna atsika dia maneno ny lakolosy dia henontsika dia mampiomana antsika ny lakolosy voalohany zany. Fa zao moa zany tsisy an'izany fa dia lakolosy fanombohana ny dikan'ny lakolosyntsika eto zany hoe manomboka tsika zay. Fa ny lakolosy raha ny tena izy dia misy intelo ao anatin'ny famelohan'ny fanombohana. Tsy ho resahantsika be izy satria tsika tsy manao an'ilay izy, fa ilay lakolosy farany tokony ho fahatelo farany zany no ataontsika dia ilay mipaika iny. Iny zany manomboka ny fotoana ny dikan'izay zany manomboka ny fotoam-pivavahana. Dia rehefa miditra eto amin'ny alitara ny pastora dia tsy complet no anaovany, fa manao anty robe pastoraly ity ny pastora zany rehefa hiditra eo. Ny antony zany dia tsy hoe fombafomba fotsiny nataontsika hoe aleo mba asiana mampiavaka antsika hoe asiana an'izao, fa misy dikany zany ny fanamiana ampanaovana tahaka amin'ny andron'ny testamenta taloha. Ny fotoam-pivavahantsika manko mampifandray ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Dia ny mpisorona taloha dia manana ny fanamiana, efa voatendrin'i Jehovah ohatran'izao ny anaovana azy, mpisorona be ohatran'izao, ny koral ny manana ny fanamiana manokana. Dia reny zany mampiseho fa tsy ny tena ny intsony no mandeha eo rehefa amin'ny fotoam-pivavahana iny ho antsika mpivavaka zany. Fa rehefa mametraka an'iny, raha mbola palitao sy miakanjo tsotra fotsiny ny pastora dia olona tsotra izy zay. Fa rehefa manomboka manao an'ilay akanjo, ilay robe pastoral zany ilay pastora, dia hafa ny fijery azy amin'izay. Dia ilay hoe iny ilay mitondra ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Dia izay mahatonga antsika mitsangana. Ny fitsanganantsika, ny fanetretena aty manko misy sady fanetretena mitsangana. Azonareo ny dika misy manetretena mitsangana, misy manetretena mipetraka. Fa no manetretena mitsangana manko rehefa misy olona mihajanohy ianao dia ianao mitsangana dia manetretena ianao zay. Fa ny fitsanganantsika zany dia samy manambara fanetretena fa tsy mipetraka isika, dia manambara koa fahavononana hihaino ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra. Zay aloha ny antony hitsanganantsika. Dia ny antsika manko ny alitarantsika io zaka efa misy fiovana fa tsy ohatran'izao raha ny tena izy, fa tokony ariany fidirana dia ato ny fivoahana rehefa andeha hitorotena avy ato amin'ny ankavia ato, dia ariany fidirana rehefa hiditra. Fa ny antsika efa s'adapte amin'ilay zava-misy aty tsika dia tsorona fotsiny le izy, fa raha ny tena izy dia tokony ho izay na ny fanaovantsika rakitra zany dia miova daholo satria lasa ety anoloana nanaovana azy. Fa ny hatongavana fotsiny dia mbola te hiresaka momba an'ilay hoe sakrifisialy sy sakramentaly ihany aho. Dia rehefa tonga eo pastora zany amin'ny fotoana iny mitsangana isika, dia pastora zany efa misolo tena ho vavan'Andriamanitra, sady misolo tena ho solo tena ny fiangonana. Dia rehefa pastora zany mitodika makany amin'ny alitara, tsy hoe tsy samy mijery ny mpiangona izy dia mitodika makary. Tsy izay ny dikan'ilay hoe makany aloha ary mitodika makany aloha, fa iny zany no atao hoe acte sakrifisialy. Zany hoe misolo antsika fiangonana ray manontolo zany pastora makany aloha any, dia manao acte sakrifisy isika.
toy ny tsika zany manambara ny zavatra ataontsika rehetrarehetra zany dia mivantana makany amin'Andriamanitra fa avy amin'ny fiangonana manontolo iny. Zay mahatonga azy hoe sakrifisy. Dia io mifandray amin'ny Romanina 12 hoe atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, sakrifisy vivant. Dia izay no mahatonga antsika mitodika makany aloha. Dia fanoloran-tena iny. Dia aza mieritreritra hoe mahafinaritra ny fiodikodina amin'ny pasteur mijery an'ity pasteur miodikodina ity. Tsy aza variana mijery amin'ny pasteur miodikodina fa ny fiodinan'ny pasteur makany aloha dia toy ny ianao manatrika an'Andriamanitra zay. Misolo tena anao izy miteny makany amin'Andriamanitra. Dia rehefa mitodika indray ny pastora makany amin'ny fiangonana dia io indray natao hoe acte sacrificial. Ny acte sacramental azafady, acte sacramental. Ny sacramental dia midika fa misy zavatra fiasam-pahasoavana atolotr'Andriamanitra antsika. Andriamanitra zany manome ny teniny ao amin'ilay mpitarika eto na ilay pastora eto miteny amintsika fiangonana izy amin'iny fotoana iny ato anatin'ity altara ity. Ilay fiasam-pahasoavana na ny fiteny latina azy moa hoe media salutis dia ny tenin'Andriamanitra sakramenta. Ireo no atao hoe fiasam-pahasoavana. Sakramenta anankiroa ny atsika dia ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Ireo no sakramenta eo amintsika. Dia ireo zavatra ireo no manambara ny fanatrehan'Andriamanitra antsika. Tsika araka ny teniko aminareo matetika hoe tsika anie tsy mahita an'Andriamanitra. Tsy mahita hoe aiza izy. Fa ny sakramentany sy ny teniny ireo zany no manambara ny fanatrehan'Andriamanitra eto amintsika. Ka raha tsy mihay ny tenin'Andriamanitra tsika dia ohatra manao an'Andriamanitra tsy misy ihany. Dia izay mahatonga antsika ny pastora zany mitodika makaty amin'ny fiangonana dia manambara ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Rehefa hiteny ohatra hoe aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra tsy mitodika makary pastora fa mitodika makaty izy. Dia dikan'izay ilay tenin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra makany amintsika. Zay ny antony joron'ny pasteur mitodika manatrika ny fiangonana. Ka na eto raha ilay olona mamaky dia pastora toy ny pastora no mitondra ny hafatra makany amintsika dia manambara fa hoe avy amin'Andriamanitra zay ny zavatra ampitainany amintsika. Dia tahaka an'izany ny amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika eto. Ka isika zany ao anatin'ny fotoana izay anatanterahana ny fotoam-pivavahana iny jereo fa miodikodina eo foana pasteur, miodikodina makarizy, miodikodina makatizy. Dia rehefa makarizy dia misolo vavantsika indray. Hitanao rehefa le manao an'le ina moa ty? Rehefa manao an'le fotoam-pivavahana voalohany iny raha isika tsy manana ota isika dia mamita tenin'Andriamanitra moa miteny amintsika amin'iny. Dia mitaonantsika hibebaka zany ilay tenin'Andriamanitra. Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika dia mitodika makary isika amin'izay fotoana pasteur amin'izay fotoana izay. Izy mitodika makany iny dia mandohalika eto amin'ny fandohalehana. Tsy izy no mandohalika amin'iny fa isika tsy rehetrarehetra mandohalika fa ao anatin'ny fotsika eo no mandohalika. Mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra tahaka an'ilay vehivavy mipetraka eo tongotry Jesosy zany tsika. Dia izay mahatonga ny pasteur mandohalika misolo tena antsika mitondra ny fahotantsika rehetra rehetra izay vitantsika rehetra entina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izay ilay mahatonga n'iny vavaka fifonana iny. Dia rehefa atao ilay fifonana dia mba nahatonga ny fiangonana manampy any hoe ry Andriamanitra ray ahoana moa le toy ny fa ndaso tsy maintsy jerena kely le liturgie. Dia miteny ny pasteur hoe Andriamanitra tsy tao mpamorona sy mpanafitra anay eo masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Dia misolo vavantsika izy amin'izay. Dia mba tsy hahatonga ny fiangonana zany mba tsy hahatonga ny hoe
le mahatsy atonga n'le fiangonana hoe le pasteur rery hany miteny eo dia io nanampinany hoe ry Andriamanitra be famindram-po izay nanolotra ny zanaka lahy tokana ho faty isolo anay mamindrafo aminay dia mba hatsiaro le kristianina fa hoe izahay io mantohalika io dia nampinan'io zany a lay vavaka mba hisy ny fandraisana anjara ny tsirairay hahatsiaro hoe izy ilay mantohalika eo anoloana iny. Tsika manko amin'ny fiangonana katolika ny azy ny tena misy W ao amin'ny ino amty ao amin'ny misy fandoalehana ao amin'ny W ao ny an'ny katolika dia rehefa manao ny fifonana ny an'ny katolika dia mantohalika ao ny kristianina fa ny atsika tsy nanao an'izay fa ny atsika symbolika no nanaovana azy symbole no ilazana azy dia pastora efa mitondra ny otantsika rehetra tahaka mpisorona ao amin'ny soratra masina amin'ny testamenta taloha zany mitondra ny rambbiby hoentina eo amin'ny alitara hanadiovana ny olona zay nanao ny fahotany dia tahaka an'izay zany no hoe ifandraisan'ny hoe testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ny zavatra ataotsika zay mahatonga atsika hoe mila miteny tsara isika rehefa manao n'lay vavaka fifonana ity hoe ry Andriamanitra fa tsy pastora ihany manao azy fa isika rehetra tokony miteny mafy hoheno tsara hoe avy amin'ny fotsika lay zavatra atao dia izay tsika mahatonga manao an'lay hoe ry Andriamanitra tompo raina any an-danitra mamindrafo aminay dia avy eo zany jereo amin'izay re pasteur mitsangana izy dia mitodika makany amintsika dia inona no ambarany manambara ny valin'ny fifonatsika mitondra ny valy teny avy amin'Andriamanitra ho amin'ny fahotantsika dia iny zany le acte sacrificial zay tsy misy mahazo manao famelan-keloka zay moa tsy voalaza teo amin'ny toriteny teo ny amin'ny resaka hoe iza moa ity no mba mamela heloka Andriamanitra irery ihany no afaka mamela heloka ka rehefa mitodika zany pasteur makaty amintsika dia tahaka an'i Jesosy mitondra ny famelan-keloka hoe voavela ny heloka ao mandehana soamatsara dia tahaka an'izay zany ilay fitodihana ty dia izay zany le acte sakramentaly avy amin'Andriamanitra satria ny hoe sakramenta dia zavatra efa voatendrin'Andriamanitra sy voaomany homeny atsika maimaim-poana zany dia ao ny tenany sy ny rany ao ny fanambarana famelan-keloka ao ny teniny izay toriana amintsika dia omeny atsika maimaim-poana zany fa tsy misy zavatra hoe takina amintsika zay vao mahazo an'izany zay mahatonga le hoe acte sacramental fa ho valin'izany rehetrarehetra zany dia le hoe acte sacrificial ho atsika dia tsika misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra dia iny mahatonga atsika manao an'ilay fanoloran-tena endrika fanoloran-tena rehefa tonga eo amin'ny rakitra dia mandeha ety anoloana atsika manatitra izay zavatra vokatry ny fotsika ny rakitra manko misy manko manao hoe fanatitra misy manao hoe rakitra fa ny rakitra raha ny dikany hoe rakitra dia tahiry dia ny dikany hoe tahiry dia ianao zany manana tahiry ao an-danitra ny tahirinao ao an-danitra dia ny fiainana mandrakizay fa izay zavatra ataonao eto dia sary ny fanananao an'izany tahiry zany anehonao ny hoe zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamiko dia misy zavatra atolotro ho azy dia tahaka an'ilay vehivavy zay mpanota ty manko ny azy tsy hoe velany helo zay izy vao namaky an'ilay tavoahangy nanosotra ny tongotry Jesosy amin'ny menaka manitra tsy zany ny azy fa ny azy efa nataony mialony amin'ny vokatry ny atao hoe fitiavany dia tahaka an'izany ny antony anolorantsika n'ilay rakitra dia ho mariky ny hoe fanolorantsika fahatsapahantsika ny fitiavantsika an'Andriamanitra ho fanohanana ny asany vokatry ny teniny izay manavao atsika mampianatra atsika ny amin'ny asan'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany dia avy eo tsika rehefa vita io rakitra io dia manolotra azy dia rehefa manolotra azy tsika ry tompony harenao dia mitsangana isika manao an'iny inona ahoana atsika no mitsangana misy olona tsy mitsangana manko amin'io hafa mola mitaiza kely tsy hafa manoatra fa misy tsy mitsangana satria tsy fantany hoe inona le antony hitsanganana fa ny antony hitsanganana
dia ho famaliana ny fitiavan'Andriamanitra dia manambara fa hoe tsy ilay rakitra ity, tsy ilay vola ity ihany no tadiavin'Andriamanitra, fa isika mihitsy no fanatitra velona tadiavin'Andriamanitra hoe inty aho. Fananan'Andriamanitra ianao. Atolotra ho an'Andriamanitra koa ny tenanao. Ka na tsy nanatitra rakitra ty ianao, sendra tsy nanan-drakitra ianao ka tsy nanatitra ty, dia misy olona nanontany an'any ray mandeha dia ahoana pastora raha sendra tsy nanatitra rakitra, tsy nanam-bola tamin'iny dia hitsangana ve sa tsy hitsangana? Dia izako hoe mitsangana ianao ka mitsangana na tsy nanatitra ianao. Satria ny tenanao ny tena tadiavin'Andriamanitra ho fanatitra velona ankasitrahana. Satria maro ny tadiavan'Andriamanitra anao, maro ny talenta anananao, tadiavin'Andriamanitra aminao. Dia ny fitsangananao iny manambara fa hoe atolotra ho an'Andriamanitra manontolo ny momba ny tenanao rehetra. Dia ny fahaizanao, ny fanananao, ny herinao, ny tanjakao, ny fotoananao. Izay ny dikan'iny fitsangananao iny. Ny mombanao manontolo izany atolotra ho an'Andriamanitra. Io sarobidy amin'Andriamanitra. Hoe tena foinao an'Andriamanitra ny tenanao manontolo. Tsika rehefa manao an'ilay hira, ahoana moa ilay hira 440? Dia izao ilay hirantsika amin'ny 440. Ry Kristy ô mpanjakantsika tokoa Kristy, dia inona nomentsika an'Andriamanitra? Ny foko omeko ho anao. Dia ankoatran'izay ny feoko asandratro ho anao. Ny koralina moa no tena mihira, fa isika ato rehefa mihira mila mihira mafy koa isika, mbola hianarantsika koa ny atao hymnolojia rehefa aoriana kely ao, ny toeran'ny hira ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Fa eto dia hoe ny feoko asandratro ho anao. Raha isika mihira dia mila mihira tsara mafy vokatry ny fo. Maro amintsika ny tsy mahay ny hira atao anatin'ity fihirana ity. Kanefa eo am-pelantanantsika ny tononkira, ny fihirana azontsika ianarana io. Misy hira haitsika na tsy ananantsika kory ary ny tonony. Vao mandeha amin'ny radio dia tena araka tsara daholo ilay hira amin'ny radio. Na hira amin'ny amin'ny CD reny dia araka tsara daholo ilay hira rehetrarehetra, hiran'izao tontolo izao. Agaga ianao hatramin'ny ankizy kely mahay n'ilay hira rehetrarehetra. Iza no mampianatra azy an'ilay hira? Tsisy mampianatra azy an'ilay hira satria tiany fotsiny ilay hira dia hirainy. Raha tiantsika tokoa Andriamanitra dia eto manao ry Kristy ô mpanjakako, ny feoko asandratro ho anao hihira ho anao. Tsy vitan'izay ihany, raiso ny fanahiko, hanao ny sitraka ao. Ny tenako, ny heriko dia ento anao. Ny tongotro, ny tanako hiasa ho anao. Ny androko, ny volako omeko. Za rehefa mihira ny andinin'ny fahatelo dia mieritreritra lalina mihitsy aho hoe tena omeko an'Andriamanitra tokoa ve ny volako. Hoe ny androko, ny volako omeko ho anao. Tena manao an'izany tokoa ve tsika? Hoe tena omentsika an'Andriamanitra ve ny volantsika? Sarotsarotra ihany izy io, fa izy io dia hiraina satria mahafinaritra ilay hira. Asa monao hiraina amin'ny rakitra izy io na ahoana, fa mety efa misy hiran'ny rakitra ao. Dia izaho tsy mendrika anao tompony fa mba raiso ny foko ho anao. Hitantsika izany ilay fitiavan'Andriamanitra antsika, dia izay no marika ny antony hitsanganantsika, tadiavintsika, atolontsika ho an'Andriamanitra ny tenantsika ray manontolo. Dia hoe ny tena izay dia ny momba anao ray manontolo atolotra ho an'Andriamanitra. Dia rehefa mamarana azy tsika amin'ny hira iny, jereo tsara fa izy tsika hoe ry tompony harena o. Izy ny tompony harena. Dia tsy tokony hanahy izany ianao amin'ny zavatra momba anao rehetrarehetra. Tsy tokony hanahy ianao. Fa isika tsy mahatoky an'ilay tompony harena. Sao dia mahavomafy anefa ny tompony harena no raitsika. Tompony harena no ivavahantsika. Dia kely ny fonotsika, kely ny fanantenantsika, kely ny fitiavana, dia kely koa ny foitsika ho an'Andriamanitra. Ka tahaka an'izay izany ilay hoe zavatra ataontsika eto amin'ny fiangonana iny, acte sacrificial ny antony hitsanganantsika iny. Ilay sakrifisy, toy ny manao sakrifisy ianao ho an'ny tenanao, atolotra ho an'Andriamanitra. Amin'ny tenin'ny tsika atao amin'ny fiherantsika sy ny soratra masina moa azy hoe ianareo no vavolombeloko, ho vavolombelona. Ny vavolombelona matetika dia izay no andikatsika azy ny ao amin'ny soratra masina. Fa raha amin'ny teny grika ny hoe vavolombelona dia martiriano ilazany azy.
Ny martyra amintsika olona efa maty tsy zany. Ny olona efa maty amintsika ny martyra, fa tsy zany amin'ny soratra masina. Olona velona ny martyra. Ianareo ny vavolombeloko, ianareo ny martyra. Amin'Andriamanitra zany isika zany rehefa mitenitena antsika hoe martyra ny tompo dia toy ny lazana hoe tsy izaho intsony no velona. Zany ianao zany efa toy ny efa maty ianao amin'ity fiainana ity. Fa velona ao amin'ny Kristy ianao. Dinio tsara zany, dinionareo tsara ange soratra masina io. Atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina. Fanatitra zany ange raha ny testamenta taloha ny raisina dia hodorana, hovonoina ny dikany hoe fanatitra. Dia izay ilay ifandraisany amin'ilay hoe martyria. Ianareo ny martyrako i Jesosy. Raha miteny Jesosy manao hoe ianareo no vavolombeloko, dia izay no amin'ny teny grika fototra. Ianareo no martyria. Ka tsy ilay martyra mahazatra antsika hoe rehefa nodimandro no atao hoe martyra, fa ny mbola velona ny amin'Andriamanitra ka manolotra ny tenany ny ainy manontolo, ny tenany ray manontolo ho an'Andriamanitra, izay no atao hoe martyria. Izay no akta sakrifisialy ataontsika ilay hoe manolotra ny tenantsika, mitsangana isika mandray ny manatrika an'Andriamanitra. Dia pastora amin'io mitodika makany amin'ny altara amin'ny fotoana io. Dia ohatrohatran'izay ny zavatra tiana ho ampahafantarina antsika fohy, fa miala tsiny fa somary tarazoka kely lavalava ihany ny fanazavana, fa toy izantsika manaraka moa zany ilay fampianarana izay, fa dia hatreo aloha no raisitsika mikasika an'izay acte sacrificial sy ny acte sacramental ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Io zany iraisantsika fa tsy hoe mandeha individuel akory ny atao hoe fotoam-pivavahana. Ho an'Andriamanitra irena ny voninahitra. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova, efa miposaka ao amin'ny raha eto amin'izao tontolo izao.